hevitrintsika amin'ity herinandro ity dia mipropagandy. Inona no tena mahakasy lahatra anao na mampiova hevitra anao amina kandida iray rehefa fotoana mipropagandy? Zavatra nahafinaritra anahy anoana kandida anankiray ny fisian'ny tsena mora, navitana ny lapan-tanàna, ny asa misy foana, tsy dia miakatra ny vidim-piainana izany fa misongadina tsara. Ninahy zao tiako amin'ny kandida anankiray teny aminay na vita terrain afaka mijery fiatsy ny collision izay rehetrarehetra ilaina vitany daholo. Amiko aloha zao ny kandida rehetrarehetra dia tsisy maharesy lahatra anahy ka zaho aloha mieritreritra ny tsy hifidy mihitsy amin'ity fidianan'Andriamanitra mandeha ity satria tsy resy lahatra mihitsy amin'izao. Tonanao hoe anakevitra zany anakavita anankiray foto-kevitra izy jerony maha-pirenena gasy azy dia mba olona mahatitany lazany mba manova amin'ny firenena izay mba maharesy lahatra amin'ny kandida anankiray mba manova amin'ny firenena eto Madagasikara tsy firenentsika tsy mandroso mihitsy amin'ny varina anakaty. Ny mahasarika dia ny programan'asa aloha voalohany indrindra dia ny tantarany teo amin'ny firenena koa olona nametraka tsara teo amin'ny firenena ave tamin'ny zavatra efa vitany hoe olona nadio tanana efa teo amin'ny firenena ave olom-baovao amin'ny firenena ave mavesa-danja ave mafonja ave ilay hevitra hoentiny ilay hevitra aheliny zany hoentina amin'ny fampandrosoana dia miankina amin'iny no mahasarika anohana anazy. Ny zany hatreto aloha zavatra tena mahasarika anahy dia ireo kandida manana vinanaza zany hoe ampivoatra kokoa Madagasikara dia latsaka anaty lalina amin'izao dia mba mihita hoe ampisondrotra antsika amin'ny avo kokoa indrindra famezana asa ny tanora satria ny tanora amin'izao dia maro ny tena tsy hanaza eny fa tena lasa raha mitovavy tanora zao dia lasa mitany hoe morona anatantevatany nohony tsy fivara Madagasikara sy ny eo amin'ny ara-teo karena. Ny foto-kevitra ny aloha dia ny asany ohatra anao hoe miteny izy hoe ohatra hoe anao mba hanao zavatra ho an'ny tanora zany terrain mba mamiasa tanora satria ny tanora no tsy manana dia raha mahavita an'izay zany izy dia toananay hoe mamiasa an'ireo tanora tsy hanasareo. Ny mahasarika zany dia tahaka ny hoe ze kandida manala atsika eo ambany vahoaka frantsay zany tena tedaviko satria toy fiainana ka fehezina firenena anankiray tsika dia problème be io satria le hoavin'ny taranaka mahitsy zany no tahaka ny hoe simby dia raha afaka ambany vahoaka frantsay tsika tahaka ny hoe fanjanahantany zany satria sahatrarina fahaleovan-tena manko le azotsika tsy ary manana fahaleovan-tena mantsy dia raha mba afaka eo tsika zany dia mba miaina kokoa par rapport amin'ny firenena hafa na hoe nosy anga raha izay ny azo ilazana azy. Eo izany programany aloha no tena mamparisika anahy hoe hividy azy programan'asa. Mahafinaritra nanoana an'ilay kandida anankiray loatra le kandida toanako zao le kandida le hoe mitondra eo zany dia mitondra fahamarinana mitondra ny vahoaka madinika fa tsy le mitondra izy nefa fetsifetsy ny anaposiny any dia tondrovony. Ny zany mahasarika anahy raha anoana kandida anankiray mitaky fiovana
mitako fivana ho amin'ny asanay ho amin'ny firenena zany sy miendrandra fahafahana zany ny vahoaka majinika mianjanja zavatra mba miovaova eo anatin'le fiainana dia izay mahatonga anay hoe raha misy candidat anankiray zany ho tohanana dia hitondra fivana ho amin'ny firenena zany izay ny tena tanjonay manoana candidat anankiray. Za aloha raha amina manokana ny hoe atao hoe maharesy lahatra hoe hifidianako candidat anankiray a dia eo aloha le fisian'ny vina manana vina tsara ry zareo dia raha nifidy candidat ray a teo aloha mety miova mety amin'izao fotoana mety hafa indray no fidiko satria hita hoe tsy tanteraka le izy ary sarotra tanterahana ihany koa le vina eritreretin'le candidat ray. Ny anankiray mety hoe mora tanterahana le izy dia azo eritreretina hoe zay no mahasoa ny sy mampandrosona Madagasikara. Inona ny zavatra mahafinaritra anao mandritra ny propagandy? Mahafinaritra anao anatin'ny propagandy le tsy fety fa le manalazy mba ilazany fihetsem-pon'olona hoe ianona ny tipo na ianona ny tipo ohatr'izay mokana an'le hoe mba safidin'olona anankiray hoe manana zon'olona anankiray misy zodany hoe ianona ny tiako candidat na candidat. Anatin'ny propagande zao le mirakorona le mandidigny tena tiako a dia varotra zay lasa misy mikorotana zao zay amin'izao. Le candidat foana zany tena hita miteny hoe mahafinaritra fotsiny aloha dia mahita an'le hoe izy mizara t-shirt be dia mahafinaritra fotsiny aloha so izy hoe mameno lalana mba mahafinaritra aloha mahita an'izay hoe mba misy mahafalifaly zany isaka juste plaisir fotsiny zany le izy. Ny zavatra mahafinaritra anatin'ny propagande zany zay ataon'ny candidat zao averika ny tsy mila mifanaratsy mba hitiavany olona anao zany dia tsy mila mifanaratsy tsy mizaozao matikambo tsy matikambo hoe za be voty zao zany satria ma tsika raha mahenony propagande zany zany dia manaratsy tsy mila mifanaratsy a dia voasarikinao fon'olona fa raha vao ifanao manaratsy olona ray a dia fa noty ratsy anao zay. Propagande dia olona tsy mandainga dia manampotoa amin'Andriamanitra fa avoaka efa nesanerana. Zavatra mahafinaritra ana anaty propagande ohatra hoe mba manalazy fotsiny mba manarakaraka an'le propagande hoe tiany olona tiako dia tiany olona tsy tiako dia aleo koa manarakara mandehandeha fotsiny. Za aloha tsy mbola politika tsisy zavatra mahafinaritra amiko mihitsy amin'ny resaka propagande zany a zay aloha le izy tegna marina za olo tsotra tsy mpanao politika tsisy mahafinaritra anahako zany le izy. Ny mahafinaritra voalohany aloha amin'ny maha-olombelona dia be da be lasa feno fialamboly lasa feno spectacle ny tanàna zay aloha zany hoe mahafinaritra zay feno spectacle satria vitsy ny malagasy zany hoe mavidy vola hijery spectacle zany fa zao zany aloha mba mahita artiste gratuit zay aloha zao mahafinaritra voalohany. Ny zavatra mahafinaritra anao zany anatin'ny propagande dia ireo candidat manana vinanasa tena hoe mandrapaika ary azo tsapan-tanana ny fandresen'ny lahatra zay zao zavatra tafo mahafinaritra anazy tsy mahaliana anazy zany anatin'ny propagande. Propagande ve? Le propagande tsy hitako hoe mahafinaritra fa ny candidat fotsiny hitako hoe mahafinaritra anao angambany. Tsy ary misy mahafinaritra ahy satria ny antony a za tsy ary mpijery fety fa ny ahy fotsiny zany rehefa hoe tiako le zavatra ataona candidat karay dia izay no tohanako zavatra mba hoe mba mahatafita mba misy tandrona zany izay le izy. Raha misema amin'ity propagande ity dia ny inao zany inao zany presque anazy rehefa endrena amin'ny fifidianana ity zany dia zao endry tsara amin'ny samy azaka resy e azonao
Mizaka resy ny olona tsirairay avy tokony tsisy korotana amin'ny firenentsika ity rehefa tena leo korotana zay. Mahafinaritra anao anatin'le propagande zao miala avany propagande dia mirakoraka amin'ny vahoaka eto rehefa tsy tiany mo manaiky izy rehefa tiany. Mahafinaritra anao anatin'ny propagande indray aloha miaina tsara zany zay afaka mivarotra amin'ny lamina tsy manenjika anay ny fivondronana tsisy manakorotana mivarotra miaina tsara zay anatin'le propagande. Amin'izao fotoana ny propagande zao zany dia hita mihitsy hoe betsaka ny olomangy hita hoe tsy lany olomangy Madagasikara fa hay betabe misy 6 dia amin'ireo zany raha isafidy anankiray dia hita hoe loharano-kevitra betsaka ny hevitra mipoitra tsara daholo ny hevitra potran'zareo. Inona kosa ny zavatra mahasosotra anao mandritra amin'ny propagande? Mahasosotra anao anatin'ny propagande aloha betabe tokony hoe tsy fanakihana zany fa samy manohana ny anazy tsy isy fanakihana fa samy manana ny zoany ny tsirairay dia tokony samy manohana ny anazy dia mivaly ny fampitsarana fa tsy tokony fanakihana zany na anatambazotrana Facebook zany na télé zany na tokony tsy fanakihana fa samy manao izay mety dia samy manohana ny kandidany. Tsika izay tsy tiako ao anatin'ny propagande aloha tiako daholo. Tokony andray zany Malagasy fa manana ny heviny fotsiny fa manana ny heviny fotsiny zao tiako dia tsy manaraka. Mahasosotra indray le izy hoe manao laza masaka tsy miova le fanaovana propagande eto amintsika zany tsisy fiovana mihitsy fa mbola hoe laza masaka foana amin'ny malaza hatramin'izao tsisy maharesy lahatra zany reo rehetrarehetra reo. Manaratsy ny sasany nefa samy mitady ny toerana io dia zay tena zava-tsisy tena tsy tiako dia tsy hifidy an'izay am'izay mihitsy raha tena nany hoe rakoto ratsy be fa tafidy makatona karoa arivo raha zao izy dia be manao an'izay fa mana zany da vao mandeha amin'ny famarina fiteniteny zao mainzy nareo mifidy zao dia aminy mety fitenena amiko olona mantagny zay mivarotra ny araiky zany tsy hitako zay hoe zavatra tsy tiako anaty propagande créer embouteillage be le propagande zany tena maro rehefa voakontrano misahirana misy mandeha satria mitohana tsy mitohana ry mitody zay ale rehetrarehetra mitohana foana zay ny zavatra mahasosotra amin'le propagande zay. No mahasorena zany dia le mifandranitra ny samy candidat mifanaratsy tsy ny hevitra no ahelony fa ny mpifaninana aminy no aratsiny zay angamba nataoko endrika tsy dia tsara. Ny zavatra mahasosotra anahy indrindra anatin'ny propagande dia le candidat mifanaratsy eny fa lasa miaparatsamy mpanoana lasa mifanoatra satria zareo tonga loatra mitovitovy hevitra daholo ary nohatra manana firaisan-kina be fa le aty ambany tsy mahatakatra an'izay hevilalao anatintsehatra politika izay dia lasa miady dia miteraka fifandrafiana eny fa tena misy mihitsy rehefa olona efa mahintsano amin'izao no resaka fankahalana ao anatin'ny samy fifananana candidat. Dia ilay miteny anaran'Andriamanitra atao fitaovana ilay atao fitaovana an'Andriamanitra fa samy mpivavaka daholo ireo candidat rehetrarehetra ireny fa atao fitaovana ilay izy izay mahasosotra anahy amin'ilay izy. Mahasosotra anahy eo amin'ilay mahasosotra anahy amin'ilay propagande dia tsy tsara zany eo amin'ilay miady azonao satria efa io zany tokony hoe soratsika amin'ny fampandrosoana zany ny propagande fifidianana tokony samy asaka daholo ny rehetrarehetra. Mahasosotra anao anatin'le propagande zao misy ny olona tokony tsy latsaka nefa milatsaka dia iny le mahasosotra. Fa mahasosotra anatin'le propagande indray zany dia lasa tsisy fifanajana zany fa mandalo ny sasany dia misitrika mandalo ny sasany dia mitabataba fa tokony hoe arahavara mandeha zany fampelezan-kevitra tokony hoe izay mandalo eo zany rehefa tsy tianao ny sasany dia tsy miteny ianao rehefa tianao ny sasany dia tsy miteny ianao dia mifanaja zany.